sehatrasa iray miroborobo eto amintsika ankehitriny ny fikotrana ny endrika amam-bika. Anisan'ireny ny Beauty Institute izay namoaka andiana mpiofana ny asapotsy lasa teo. Saika ahitana ireny ivitoerana misehatra amin'ny endrika amam-bika ireny toerana maro eto andrenivohitra. Vahaolana iray mampidina ny tanora tsy anasa izy ity. Tanora lasy-vavy 30 no afa miasa avy hatrany na koa manangana orinasa rehefa avy navita fiofanana mahakasika ny endrika amam-bika tao amin'ny Beauty Institute ary nitolorana mari-pahaizana ny sabotsy teo. Dia natoran'izy ireo ny pitsopitsony rehetra izay tokony hoainy mba ahafahany manokatra salon ny original na miasa ihany koa eny anivon'ireny salon de beauté isan-karazany izay milobolobo manerana ny nosy ireny. Manomboka eo amin'ny 3 volana eo zany ny fahazona sertifika, ny diplôme indray kosa eo amin'ny 9 volana eo zany ny faritan'ny fianarana. Misy ihany koa nefa ny cours intensif izay ahafahany ireto mpianatra ireto zany manomana amin'ny fanadinam-panjakana dia omena azy ireo zany ao anatin'izay cours intensif izay moa eo mandritra ny 2 volana eo zany alohan'ny iatrehana ny ministera zany izay manatrika an'izany izay manatrika an'izany fanadinana izany. Ho Andriamatoa Olivia Andrianjato, rem-piay ity andiana mpiofana amin'ny sarotra ny anarana ity kanto ity dia ilaina tokoa ny fikolokoloana ny endrika amam-bika, eny fa na dia ho an'ny tena fotsiny ihany azy, indrindra fa ho an'ny andriambavilanitra izay ravaka ny tokantrano. Liovana nandritra ny 2 ka hatramin'ny 9 bolana ireto tanora vao nahavita fiofanana ireto ao amin'ny Beauty Institute. Ity farany izay mankalaza ny 5 taona nisiny.